zavatra tena mbola manaitra anatina situation d'urgence ary zareo ihany milaza fa situation d'urgence ny filohan'ny république mbola mahita an'izay mandray maso ivo manao velomany zay maso ivo zay complètement à côté de la plaque ozy ny teny vahiny hoe tsy hita ve zany ny fahavoazan'le malagasy praitandrazana fa inona ny tena tsy maintsy urgence nandraisana an'le maso ivo tamin'iny andro iny de mbola ny communiquena koa nampitaina koa vao mainka hiteraka ny fahasorenan'le vahoaka hoe monsieur le président amin'ny vanim-potoana ohatran'izao ve de zany ny ataonao hoe tsy hitanao tableau mihitsy filoham-pirenena mikasika an'le rivo-doza fa tampoka mba hitanao mipotra izy de mbola resaka fanaovam-beloma maso ivoa no nampitaina tamin'ny serasera tsy mbola hitanao tableau koa vadin'ny filoham-pirenena izay sakianao etsika ny fahavalon'ny volana marsa fa tampoko ny mba hitanao mipotra tamin'ny ainao manjery izy de mbola ny fahavalon'ny volana marsa ary ny tvm sy ny rnm tamin'ny omaly raha mba nandrasana zany hoe mba atao loha atao inona moa zay fitenitsika azy amin'ny jargontsika mpanao gazety hoe zay no anokafana ny vaovao zany hoe resaka rivo-doza de mbola ny kabariny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny fahavalon'ny volana marsa n'olona atao lara-pahamehana satria zay zany nibaika avy any ambony hoe afaka miandro zany resaka rivo-doza sy ny sisa fa ty loha tsy maintsy alefa ny tenin'ny vadin'ny filoham-pirenena de lasa fa nasoasona ny fanjakana sy vadin'ny filoham-pirenena no andeha ataotsika hoe mba antoerana tao anatin'le izy fa ilay tena problème ny vahoaka zany tsy hita taratra tao anatin'izay zavatra nitranga omaly izay de mazava ho azy ny vadin'ny filoham-pirenena zany mba mipotra amin'ny ainao manjery amavadin'ny filoham-pirenena azy de asa sosialy zao hoe sy ny sisy fa fahavalon'ny volana marsa kabary monotone zay izy raha teo koa moa mikabary aloha de tena tsy ao mihitsy ny vadin'ny filoham-pirenena zany anaraka le kabary bon satria moa ny tena zany tsy maintsy mijery le tvm eo mahita eo manao ahoana mifivoaran'le resaka dia mandeha eo zany kabary ny vadin'ny filoham-pirenena fa tena monotone tsy hitanao zany tsy misy hoe hita le tsisy vientiny loha efa eo ihany zany nefa nava le resaka nataony fa ny tena hitako manaitra de hoe tsy misy fo zany tsy hitanao hoe tsy misy fo zany le zavatra teneny vavakina fotsiny zany hoe bon ty moa tsy maintsy atao ty vakina ka de miaraba atsika fianakaviana rehetra sy tsika vehivavy rehetra antoko mifampandrosoana de zao tsisy intonation hitanao mihitsy hoe tsy ny fo zany no miteny eo fa dia ty moa tsy maintsy atao de atao ty de magaga foana hoe tsy mba misy hoe conseiller any vadin'ny filoha mba mampianatra azy hoe mba asina intonation kely eto mba ohatran'izao ny fomba fiteny de fa zay telo taona zay ve rangaha teo amin'ny fitondrana de mbola tsy nianatra ihany mety mba compréhensible raha hoe vao nanao an'iny voalohany indrindra izy fa efa fantelony nge zany zao no 2014 2015 2016 efa 2017 zany hoe efa enefatra ne zany zao vadin'ny filoham-pirenena nanao an'iny kabary ny fahavalon'ny volana mars iny mbintsogana evson de mbola tsy nianatra ihany ve mba asina intonation ilay mba asina sentiment mba asina fo zay ngamba ny filaza zany mba atao amin'ny fo le izy fa tsy de nefa ino ny atao laino de vao mainka ny olona sorena hoe efa sady tsy mipotra amin'ny resaka rivo-doza zany mba hoe na de mba hoe andeha ataotsika hoe mba mikofokofoka ohatra ny retsy prime ministre sy ny ministre retsy ara andeha ataotsika zany hoe mba mody miseho zany raha farafaratsiny fa sady efa tsy miseho no mbola mahasorena koa na mijery an'ilay kabary zay atao zay zany niany no bas tiako nasiana fanamariana kely eo anatin'izay resaka andeha ataontsika hoe fihetsika ny fitondram-panjakana hatramin'ny omaly izay